Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. hoy ny oabolana malagasy manao hoe atsipy ony mitady eny an-tandroko ny omby, atsipy kosa ny teny ampony mahalala. Izao no fanandramana no zarain'ireo mpandinika ary tianay ho zaraina aminao raha tianao ny anana fiadanam-po. Manomboka izao dia esory aminao ilay toetra tia mitsaratsara ny hafa, dia ho hitanao fa ahita fiadanam-po lalandava mandritry ny andronao ianao. Aoka ianao hanao ny tsara mandrakariva amin'ireo olona manao ny tsara aminao, fa saingy aza manao ratsy kosa amin'ireo izay manisy ratsy ianao, satria ny fotaka dia tsy sasana amin'ny fotaka. Ny atao hoe fahasambarana sy fiadanam-po mantsy dia fahazarana sy fiainana andavanandro, fa tsy zavatra miserana fotsiny ihany. Tsaroa fa tianao amin'ny maha ianao anao Andriamanitra, ary fantany tsara kosa nefa fa mbola afaka mivoatra tsara kokoa noho izao ianao. Raha toa ary ianao ka afaka mahazaka ny tenanao, dia tsaroa fa tokony ho afaka mahazaka ny toetra ny hafa ihany koa. Eny mpiaino ajaina, izao indrindra tokoa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika, manao hoe anaka tandremo ny didindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao, afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezy eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona heritreritra anao. Oabolana toko 9 andininy 20 ka hatramin'ny 20. Ampifaliana indray no iarabanay antsika ankizy rehetra mpanaraka izao fandaharana izao. Salama daholo ve ny ankizy kely rehetra? Toazonay an-tsena ery ny endrika miramirana sy feno tsikitsiky mamaly hoe salama tompoko. Raha misy tsy salama dia hositra naingana soma tsara ny izy noho ny fitahian Jesosy. Dia izao tsy hampiandrely izahay fa andeha isika hiaraka indray lesona amin'ny alalan'ity tantara kely iray ity. Dia meno finaritra toetra tsara. Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny Aina, andrenesana amin'ny Vanjany Aina, Zoanitra ary Naritiana. Tena sahirana be mihitsy ny en'izany. Inona no azoko anampiana ny eny? Misaotra betsaka ravo. Tena zaza indry sy mahalala fomba mihitsy eny ity zanaky neny ity. Ka mahafaly an' Jesosy angery ny eny ny ankizy malala fomba sady zany koa angeny nampianarin'ny dada sy ny eny anay Faly be mihitsy neny satria zaza pakatoy zanany Saotra ny eny aleo etiko reny lamby ny an-tanan'ny eny reny fa mavesatra be.
Zany ve? Zange matanjaka be roneny e sady neny efa vizana avy mipasoka. Ay, raiso ary reto lamba mitanako akavy reto e. Reto Madio ve aloha ny tanan-dravo e? madio be mintsiko dia aterinay izy reto roneny. Sady manitra be madio. Atero amin'ny efitra dada sy neny reny dia apetraka eo ambony fandriana fa neny ihany mampirina azy Eny tompo aza matahotra neny fa arovako tsara reto so dia maloto indray. misaotra betsaka ravo a. Tsisy fisaorana neny a. Iyo. Ravo a! Ravo! Ahoana to? Aviaingana aloha ianao irahana kely vetivety e. Yo fa irahany neny ho aiza? Mandehana aloha mba hividany siramamy kely aho fa adiniko mividy ankeo maraina tany etseny. Eny tompoko siramamy firy kilao no vidiana roneny? 2 kilao ihany ka. Tiany vola. Ike Tsy voatery mandeha lavitra ianao fa na dia eo amin'ny raketaka aza dia efa misy mivarotra siramamy. andeha aingana be mihitsy ary neny a. Izay indrindra manjary tsy vita raha-potoana ny rarahako raha vao milalao an-dalana ianao. Tia ny fitoerany sy ny arina hitondranao azy e. Sotra tompoko lasa vetivety ary neny a. Iyo, tandremy tsara ny lalana ravo a. Eny amin'ny sisiny foana mandeha so voadona amin'ny fiara ianao. Eny tompoko. Fa nisy inona? Tonga neny a. Fa nisy inona? Fizaka be a. Fa naninona no ela be ianao vao tonga fa misy inona? Za eto efa mitaitaina hoe nisy inona ary. Miona tamin'ny Jimmy anga ianao dia mbola varindresaka taminy. Azafady fa tazaika ary neny a. Fa nisy inona? Nisy olana kely zay dia Olana inona zany e? Olana tamin'ny varotra sa so dia nisy zavatra tsy nety nataonao tany ka nampatezotr'olona? izy angery neny tsy dia hoe olana be. Nahafaly aza le iziko. Indray? Hafa kely indray zany olana mahafaly zany a. Mba tantara ho aneny hoe. Aleo tantaraiko aminareo sy dada rehefa manam-potoana fa avelako amin'izay aloha neny fa mbola mitanety-mody koa. Eny ary e. Hoay tia lefa merim-bola ary neny a. Misaotra e. Fa azo neny antsoina raha ohatra ka misy zavatra nampiana neny a. Endray ary e. Ataovy tsara ny enti-modinao aloha dia misaotra betsaka ny fanampianao a. Tsy misy fisaorana ary neny a. Mahafinaritra any eny manampy anareo sy dada amin'izaraha ato an-trano e. Misaotra betsaka fa tena tsapako mihitsy izany zaza endry mihitsy ianao anaka. Saotra tompo. Odio! Azay olona e! Iza ary zany? Odio! Manahoana tompoko? Misy azoko anampiananao ve? Manahoana ianao anaka? Manahoana tompoko? Ono ah! Eny tompoko? Ato vera avokely izay no mipetraka. Eny tompoko? Zany reny fa... Ay, tsy misy ninina akory anaka fa saika mba hisaotra azy fotsiny ah. Tena sambatra ianao manana zanaka endro amin'izazy iny sady mahalala fomba ny azany tia manampy ny afy. Zany ve? Eno ah. Mandrosoa aloha ianao atao trano fa... aleo etiany anaka fa somary maimaika ako. Fa ahoany? Sao e ratsy no iny zanaka ho iny dia tsy tonga tany amin'ny hopitaly amaly. Fa nisy inona rery? Izany fa ndia anatitra sakafon'olona tany amaly. Dia sendra mividy zavatra tery am-pivarotra pitavaratra tery izy no nahita ny vingitra eta mavesatra be dia navelany aloha le zavatra tokony ho vidiany fa niazakazaka namonjy ahy izy sady ny teny hoe
aleo ateriko ny enibea, aleo ateriko ny etanaova mavesatra. Izy ndray eny ny talaotaniko eo hoe omeo aty hoetiko ny etana vazakako reny, ny evizaza tsy vatany akory. Ary zay zany no antony somarina elaela kely azy tany am-pandehanana tany omaly raha azoko tsara miala tsindrindra re anako. Tsisitsiny ka tena tsy napoziko fa mbola misy zaza malala fomba ihany am'izao fiainany efa miratro zao. Tena maromaro mitahaka azy re, faly mitsy tonga soa. De ty misy fanomezana kely. Andray, fa ino ty ataonao renibea? Asa soa ve de asiana takalony? Tsy mety re zany. Sana ty rery mamandravo tsy hoe asiana takalony ary tsy voavidiko vola mihitsy zany, fa fakasitrana sy fahaporisiana azy noho ny toetra tsara zay ananany re sao efa ho avy eo mihitsy ane izy tsy aloanao ve aloha mandroso miandry azy? Aza misahirana ho ahy ianao fa omeko anao fotsiny ty de mba omeo azy avy any amin'ny bebe Marta ono zay de misaotra betsaka indrindra ary bebe Marta, ianao moa de nisahirana nakaty indraiko. Tsy misy saorana rehetra ary aleo aloha ande am'izay fa mampamangy any amin'ny ravokely any. Eny re tompoko, mandra-piona indray ary de mirary soa ho atsika menakavy rehetra io. Fa re le olana kely nahazo anao omaly ka nanampy amin'ny bebe Marta nakany amin'ny hopitaly. Ahoana koa no nalalany eny an'izany? Tonga teo izy nisaotra sy nanatitra nyity fanomezany ity ho anao, de nitantarainy amiko daholo zany. Fanomezana? Eny io. Ka nampalahelo be anange izy roneny de napiko. Fa za aloha tsy nieritreritra hoe ho tonga ty an-trano izy hisaotra sady tsy niandry fanomezana avy aminy koa satria nataoko tampitiavana ny fanampiako amin'ny bebe Marta. Azoko antoka mihitsy zany. Ndry toy izy ny fahendrenao fa tena mahafinaritra anaka. Aleo roa niny mihitsy ny zanany fa zaza endry sady tia manampy ny hafa. Saotra neny ary vao amin'izay aloha le fanomezana inona? Boky tsara tarehibe zany. Ohatran'ny feno tantarany tsara mahafinaritra be le izy roneny tena tiako le fanomezany nemy be roneny tsara mihitsy ka. fa ny tena mahafaly ahy de mifanampiako amin'ny bebe Marta. Rehefa afaka manampy ny hafa de tena tiako zany. Marina zany. Ary ampy azy sady zany erineny mahatanjaka be. Misaotra ny Jesosy. Marina mihitsy zany. De misaotra ny dada sy neny ihany koa nampianatra toetra tsara. Zany mihitsy ao fa omeny sakafo be de be sy mahasalama ny zanako de amin'izay me matanjaka be hatrany. Saotra tompo. De afaka manampy ny hafa ihany koa. Saotra neny Yo. Tena tsy mahafaty antoka velively rak'izy zany atao hoe mahalala fomba zany sady tsy mahamenatra satria sady tombony ho atsika no fifaliana ho an'ny hafa ny fanehoantsika izany fahalalam-pomba izany. Rak'izy aza miandry valiny na fanomezana vao aneho toetra tsara sy anampy ny hafa fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fanaovantsika izany ampitiavana. Maniry anana toetra tsara toy izany ihany koa ve isika rak'izy
tena faly Jesosy mahita izany fanirianao izany ary angatao izy fa omeny anao mahimaimpona izany toetra tsara izany. Iriany Jesosy mantsy sika rakizy mba ho tonga fianarana tsara ho an'ny namantsika. Amen. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitanso. Malaza amin'izao fotoana izao fa miamitombo ny faharatsiana ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na aiza le na eto an-toerana na any ivelany dia hita mibaribary ny fahamarinana izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana aminao hoe azo atao ve ny manovan'izany? Azo atao ve ny manovan'ny fon'ny olona? Misy ramatoa anankiray mpanan-karembe izay nanana vady masika, mamono vady, mampirafy, ny faratsiana rehetra dia hitany teo aminy. Kanefa ramatoa dia mpanan-karembe. Dia nanapa-kevitra izy hanao rendez-vous amin'ny dokotera mpandidy malaza anankiray. Nangataka n'ity dokotera ity izy. Azo atao ve dokotera hoy izy ny manova ny fony vadiko? Na ohatrinona mba hiasoronao amin'ny fony dia hovainao fo vaovao. Angamba tsy misy fitiavana intsony ao am-pony ao. Dia hoy ianao hoe ho vitan'ny siansa tokoa ve izany? Ny valiteny nomen'ilay dokotera moa dia hoe ny manolo ny fony ho vitako ihany, fa ny manova ny toetrany dia tsy ho vitako velively. Ho vitan'ny siansa tokoa ve any aoriana any? Ny anamboatra olona tsaratsara kokoa no izay efa misy eto an-tany. Salama kokoa, endry sy tsara fanahy kokoa, tia fandriam-pahalemana sy fihavanana. Arakaraka ny tombontsika amin'ny fahalalana eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia sy ny ara-tsiansa dia miamtotongana amin'ny faharatsiana ny olona. Voadimy taona lasa izay dia zao ny tenenin'ny James Watson, ilay Amerikanina nahazo ny loka Nobel tamin'ny taranja fizika. Raha nanao lateny tao amin'ny Universitén'i Californie tany Los Angeles izy. Inona tokoa izy? Ny olana. Raha vitantsika amin'ny alalan'ny fikirakirana ireo gène isan-karazany, ny anamboatra olombelona tsaratsara kokoa, nahoana ny tsy ho tanterahany izany? Dia fa nanandrana izany manam-pahaizana. Natombony tamin'ny biby izany. Fantatry ny maro ny tantaran'ny Dolly. Tsy tovavy, tsy olombelona akory ity Dolly ity, fa ondro vavy. Tany Edinburgh any Angleterre no nisehoany izany tany amin'ny taona 770 tany. Teraka soamantsara ilay ondry izay azo avy amin'ny clonage, fa tsy mba vokatry ny firaisan'ny ondro lahy tamin'ny ondro vavy. Ny toy ny tantara dia azonao an-tsaina fa nanandrana nanao izany amin'ny alalan'ny famoronana olona clonage ihany koa ny olombelona tateoriana. Amin'izay izany raha hitan'ny mpitsabo fa marary tsy azo tranona intsony ny fona ohatra, dia omena taratasy ianao hividy fo vaovao any amin'ny laboratoara asolo ny fo efa tonda. Tovitovy amin'ny fiarakodia izany sy ny masinina hafa rehetra ny olombelona amin'izay fotoana izay. Misy pièce détachée azo vidiana, saingy tsy afaka manova ny toetran'ny olona ny fanovana ny tova ao anatiny. Nanomboka tamin'ilay fandidiana famondrana fo malaza nataon'y professeur Christian Barnard tany Cape Town tatsy Afrika Atsimo tamin'ny taona 1770 dia tsy nijanona ny ezaka nataony manam-pahaizana hanolona ireo tova tsy mety sitrana ao amin'ny olona. Lasa lamody indray izao ny fanolona ny fo amin'ny fo vita amin'ny metaly sy ny plastika isan-karazany. Rehefa avy nandramana ny fombiby tahaka ny andrajako
na ny any kisoa dia nitondra voalohany an'izany fony tefen'ny olona izany ia Robert Tools teratany Amerikanina saingy tsy nitondra fiainam-baovao azy nefa izany tsy nanova ny toetra no tsara izany. Zay ny eo amin'ny lafiny siansa fa nisy koa ny fanandramana natao hanefena ny olona mivantana mihitsy hanamboarana olona izay everina fa ho tsara taiza, tsara fanabiazana, ho modely eo amin'ny fiarahamonina. Nandritry ny 70 taona mahery dia noraisy ny fanjakana sovietika ho andraikitra ny fitaizana sy ny fanabiazana ireo zaza rehetra teraka tao aminy tao amin'izany tany komunista izany, tany izay isan'ny natanjaka indrindra teto tany tamin'izay fotoana izay. Nokendrena ny mba hanana ny firenena olo-marina, olona tia tanindrazana, mikendry ny soa iombonana aloha vo ny any tena manokana, kanefa fantatsika ny fiafaran'ny tantara. Tsara zany ezaka izany, tsara ny tanjona, saingy indrisy. Rehefa niala teo amin'ny fitondrany nga i Mikhail Gorbachev, dia rava, fantatsika fa rava ny firaisina sovietika, dia tsy nitsahatra ireo vaovao mampalahelo avy amin'izany faritra izany, satria nitotonga nambany mihitsy ny fiainan'ny Rosianina, midangana izay tsy izy ny erisetra sy ny vonon'olona, manjaka ny alatra sy ny fijangajangana ary ny ditra mamofady rehetra, dia ho ny fanontaniana hoe aiza ilay olona vaovao nampanantenay ny tsangakevitra komunista. Na inona tsangakevitra apetraka eto amin'ity tany ety na inona dia hita fa totsy nahitana fombiazana daholo. Aiza ny vahaolana mampanantena fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy nihitsiny avokoa ny mpitondra fanjakana rehetra maneran-tany, ary tena manao zany amin'ny fony tokoa izy. Mandritry ny fampelezan-kevitra dia samy lokaloka izy ireny, fa raha izy no tonga eo amin'ny fitondrana dia tsy hisy intsony ny fanabakana ena ny erisetra ho azo ataony mandeha mitsangatsangana na amin'ny alina aza, tsy misy aya sy ny sisa paradisa tany mihitsy no antenaina. Nefa izany tokoa ve no mitranga. Ny Baiboly dia manizingizina fa azo atao dia azo atao tokoa ny ahita olona tsara, olona vaovao, izany hoe mandalo fiovana tanteraka mihitsy eo amin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy mahomby rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny teknôlôjia sy ny siansa nefa, fa amin'ny alalan'ilay Andriamanitra namorona ny olombelona irery ihany. Zao ny voalaza ao Korintena 4:5-7. Korintena 4:5-7. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, hoy ny apôstôly Paoly eto, dia olom-baovao izy. Izay ihany. Tsy misy vahaolana atonga antsika olombelona ho tonga olom-baovao, anana toetra tsara afa-tsy ny fahateraham-baovao ao amin'ny Kristy. Feno tantara izay mampivohitra an'ireny fiovana teo amin'ny toetra sy ny fitondran-tena ireny ny Baiboly. Angatany ianao mba hamaky ny Baiboly dia ho hitanao zany. Jakoba ohatra dia voatantaro amin'ny Baiboly fa lehilahy mpandainga, mpangalatra, fatsora, nefa dia tonga lehilahy matahotra n'Andriamanitra. Tonga olona mpitandro ny fahamarinana. Any ka na dia ny anarany aza dia tsy natao hoe Jakoba intsony fa novana hoe Israely. Tao kory Mosesy, miaramila manamboninahitra ambony tao amin'ny tafika Egiptiana izy, no manina mba ho tonga filoham-pirenena mihitsy. Na erisetra izany lehilahy zany, feno fankalana ary feno fahatezerana, tonga hatrany amin'ny famonon'olona mihitsy zany, nefa tonga olona mora fanahy ary be fanetretena sy be faharetana. Jaona ihany koa izay nantsoina hoe zanabaratra, isan'ny mpianatry Jesosy noho ny fihodinana tsy nisy indrafo ny paiky ny fahatandrorany, dia tonga apôstôly ny fitiavana taty aoriana. Tsy asan'ny olombelona izany, fa asan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa marobe ianao na amin'izao fotoana izao aza, ireo olona rehetra izay nanaiky ny andray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany, dia niova avokoa, ary Andriamanitra ilay namorona azy no nanome azy fo vaovao. Raha azo natao tamin'ireny olona ireny zany, dia azo ny atao aminao ihany koa. Fipetra tokana ekeo ho mpamonjy ny tena no manokana izy. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy any.
hiraina. Enjao fare indray mandona ao ampokolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany nomombay mivatsy fitsarana de enjao fare kwa mampanay mameno ay ny fiadanana ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza. Zay lay onja ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Miarahabantsika rehetra manarak'izao fandaharana izao. Manasantsika ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fotoanantsika indrindra fa ho antsika tanora. Ny fandaharana izay nomaninay ho anao anio dia zava-nisy marina nefa koa tena mateti-pitranga eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mitranga ireny zavatra ireny dia natao mba handraisantsika tsirairay avy lesona. Hiaraka amin'ny namana Eliandre Mitanjoa isika ao anatin'izany fandaharana izany, kanefa mialohan'ny resadresaka hivanovany amintsika dia ndao aloha anaraka ny tantara. Miaraka mandray lesona isika minofinaritra ary. Ampozay tantara nosoratan'ny Rota Sitraky ny aina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Danta, Fanja, Rila, Nartina. Anio fizarana voalohany. Rifeny zany mipetrapetraka eto zany a reraka avy miasa dia miala voly mijerijery manodidina. Eny lesy mba miala amin'ny mahazatra e, aiza ve dia horindry ny efatra foana no hita e, sady mba mangatsitsiaka koa fa enjana ny lesy ny hafananao ampiasanao e, mariny. Tsy dia zany loatra koa fa mba mahafinaritra mijery an'reto tovavy mahafatifaty reto. Zahoana hoe lahy tsy miova mihitsy lahy ty rotovo a.
mbola zany foana ve hatramin'izao? Inona ny lahy? Inona ahoany? Mba milaza izay atao-tsaiko fotsiny ane ahy. Tsy voandroany na lalako an'lahy. Sanatria ve lesy dia mbola tsy nahafahy an'lahy ihany reny dona mafisaika namozy an'lahy ny enjanakelahy reny lesy rotovo a. Zavatra tsy maintsy atriany eo amin'ny fiainana ny reny. Tahaka ny fitsapana rehetra tsy maintsy zedraina fa tsy hoe noho ny amiko akory no natonga an'ireny. Elahy ny rotovoka olona efa manambady aman-janaka na tiany lahy na tsy tiany lahy dia ataovy tsara ho andoha fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainatokantrano lahy miditra taon'ny lahy aty ivelany. Tsy hitako hoe inona mahory any lahy ny olona aza mitsiriritra mahita ny fiainanareo. Mba manalaza lesy ry feno a, mba miova amin'ny mahazatra. Ny fiainana koa ny tsy fiainana raha tsy mba asiana masirasira kely sy mamimamy kely. Manararoatra dia nyzao mbola tanora fa rehefa antitra ny tsy afaka atsony ny ary miahy ny teny atsipy ary fitiavana amin'ny mahampinamana fa tia eto mbola ho enjana noho ireny no azo an'lahy raha mbola manohy an'ireny adalàn'ireny lahy. Mitody lesy tsy misy fa ny atao no miverina. Aza matahotra lesy ry feno fa haiko tsara mitandrina an'izany a. Ho hitan'lahy io fa mizotra tsara ohatran'ireny tsy misy ninin'ireny foana ny fiainanay eo an-trano. Efa manana traikefa betsaka ny amin'izany ny ety. Mahafatifaty kely mihitsy ndria. Tiako be ny fiakanjondria. Manintona tsara ao amin'ilay tena ilavako azy mihitsy. Zany ve? Vola tany amin'lahy ihany anefa tanana an'reto e. Ai, malasa dala mihitsy. Aty amin'ry foana ane saiko manontolo na any ampiasana zahay e. Indrindra fa rehefa ny ampandriana. Dia ahoana zany ny programantsika selara rivo? Inona ny tindrifa ho tanterahako daholy e. Vetivety kely fotsiny aky fa misy miantso a. Allô, mbola tia ampiasana kiary neny. Somary talaiko kely fa misy olana kely tsy maintsy alamiko aloha vao mody ahy. Aza miandry fa tonga dia misakafoana nareo telo mianaka. Ho avy aky aneny a. Ho avy aneny a. Aza manahy. Ao roako kely izany vadiko izany. Eny ary. Zay fotsiny aky dia milamina. Mesoraka? Fa misy inona e? Inona indray izao mampitongitongy andry ohatran'io? Ny antso indray madama. Samy foana veranga ny ainana. Milamina fotsiny alondry. Inona ary ty mila vaniny ty? Eto akaiko anendry izao e. Eto akaiko fa elatsy aririko. Efa manatopo. Zay indray. Ite. Ny momba manontolo anefa lasandry daholo e. Ka inona indray ary? Mbola tsisy manontolo ka. Mbola misy madama. Kay ve. Ka madama ane eny an-trano fa zahay eto akaikindry e. Ao moa fa aza manao ohatran'io e. Andotsika hisakafo ary amin'ilay restaurant tena tindry be ary. Dia avy eo makaizo. Dia avy eo makary amin'ilay toerana falehantsika sindry ary e. Antsika matory. Dia tsotra izany alahy. Tsy ho dia fahijanona hiaraka amin'ry foana e. Mba hanaporofoko amin'ry fa ndry irery ihany ny tiako. Tena marina. Dia ahoana raha miantso indray madama? Aza miasa saina amin'izany e. Haiko foana amin'ny mandamina an'izany. Ary andao amin'izay fa mandeha ihany ho an'ny fotoana. Ohatra fa inona? Fa misy inona? Ay, tonga ianao. Ny andro anao teto foana izay telo mianaka fa tsy nahita tory.
ndre reto vady amanjanako marina reo izy mianada migogogo ny tomantsy ilay trampanginina mihitsy ireo anontanio izay mahazo azy vizaka atiany tatany aniverserako niandra ny tata malo hoe niaraka andeha vidy kilalao dia atiano ny tata zaza tsy noroany tata kory tena mifona ty tata Karola tsy izany fa be asa be mihitsy koa ane dada tato ato dia tsy tadidiny dady ao fa efa eto dady manginy zany zanako zany ividiana ny dada kato tsara tarendry zay tindry mihitsy any okizay zany zanako dady zany ary inona manjoany lahy io ianao foana antadiavy ny mahaly tontolo aizy dada tsy misy farany sady tsy nety ny sakafo mihitsy fa hoe iandry ny dada ho ny voe sakafo tsy nety atory tena vizaka ka efa ela be tsy niarany lalao tamin'ny dada alina be foana vo tonga ato an-trano dia neveriko fa mba hody aloha dada ho maly mila anao aneo re zazy ireo litovy hoe za reny moa efa hitany isan'andro dia tsy dia mahataitra azy tsony fa ianao tsy dia fahitany matetika dia izay no mahatonga azy mianada malaelo anao raha vao tsy hitany elaela okizay fefa eto dada avia ty amin'ny dada daholo ny zanany nyreniny ko aleo aloha akaina kely dada dia aveo tsika andeha hivoaka kely mba hiala voly ihany tsika efa mianaka sahoana zany mihitsy zao ny teny ilaina miraba ny tanora zany rehetra tsy vaovao amin'ny maro amintsika ny fisehony zavatra naseho tao anatin'iny tantara iny kanefa ny ninany velominy zany mba hakana lesona afantarana zay tokony atao ary na efa voakasika izany olany zany ianao na tsy dia ilaina trano ny maka lesona avy amin'ny zavamisy farafaratsy mba efa nahazo fampitandremana ianao amin'izay ao amin'ny baiboly dia ahitantsika tantara be dehibe ary nosoratana noraketina antsoratra ireny ny tenin'Andriamanitra mba ho anatra ho antsika aty aoriana anio isika dia hiezaka aka lesona avy amin'ny tantara iny ny tapany voalohany no narahantsika teto androany fa mbola hitoy iny tantara iny efa be dehibe sady ny zavatra hitantsika tamin'ny tapany voalohany iny koa satria ny tanora no tiana ho tratrarina manokana amin'ity fandarana ity dia izay lesona mifanitsy amin'izany ny tena horaisintsika betsaka misy ihany no antsika ray aman-drenina izany asa misy olana ara-panambadiana hitantsika eto kanefa aleo anokanantsika fotoana manokana ny momba n'izany ao amin'ny fandarana ho an'ny fianakaviana izay resahana manokana ireo torohevitra mahasoa ho an'ny mpivady indrindraindrindra ao anatin'izany ny tsara ho fantatra ireo tanora miomana ho amin'ny fanambadiana satria atrano mihitsy matetika ny fototry ny tsy fombiazana any tokantrano ka dia manasanao izay mba hanaraka tsara io fandarana manokana ho an'ny fianakaviana io ao anatin'ireo fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana raha fitinina ny tantara dia izao tovy sy feno no miresaka voalohany eo ampijerenan'ireo tovivavy izay mandalo fiteny fandretsika ny teny nataony feno tamin'ny tovy hoe tsy miova mihitsy elahy ty dia mbola zany foana velesy hatramin'izao elany efa manambady to milaza amintsika izany fa fomba efa fanaony tovy ohatr'izay ary tsy tokony ataony tsony ny mbola toizany na dia efa manambady azy izy efa fandraisana ndraikitra lehibe ny nataony feno eto nananatra mivantana anytovo ny namana toy izany ny tena ilayntsika tanora hifanoana amintsika tsy fantatry feno hoe inona ny antony fa raisiny andraikitra hoe tsy mety aloha zany
tsy mijery vehivavy tsara tare no olana hita teo amin'ny tovo eto fa ny fijerena vehivavy hilazy hoy ny filazan'ny baiboly azy zay. Zany hoe fijery manana tanjona hiaraka amin'ilay tovovavy mihitsy ilay fijeriny kanefa izy efa manambady. Dia nandalo baovola izay efa sipan'ny tovoraha teo dia lasa niaraka araka ny fanaon'izy ireo na tsy mpivady aza. Laza tamin'ny feno tovo tsy misy olana mety hanemba ny tokantranony zany satria efa zadraraha izy. Tsy hay hoe zadraraha amin'inona aloha izy. Tsy mbola resantsika eto aloha araka ny efa nolazaina teo izay olana misy eny tokantranony ihany fa ny zava-niseho vokatra izany no hitantsika eto amin'ny tapany voalohany amin'ity tantara ity. Angamba mety miaro tena amin'ny fanaovana kapoty tsy ho azon'ireo aretina ranofo izy. Kanefa be dehibe ireo olana teraka ny fijangajangana izay tsy voasaka ny kapoty velively. Anisan'izany ny olana ra-pifandraisana. Ny fifandraisana izy mivady tsy tahaka ny taloha intsony. Ny zanany lasa adininy na dia ny fitsingerenany taona nahaterahany zanany aza adininy. Ankoatr'izany dia izao tsy maintsy misy olona mahita anao anie. Olona izay mety tsy hiteny aminao fa hampita amin'izany amin'ny hafa. Dia olona izay mety hanapotika tanteraka ny fiainanao, olona ratsy fanahy. Tsy hanao tahaka ny feno mihitsy izy hoe maniny ianao no manao an'izany, tsy resaka mivantana aminao izy, fa mety any amin'ny mpampiasanao izy no hiteniny, na mety any amin'ny vadinao izy no hiteny, na any amin'ny olon-kafa izay tsy tokony handrian'izany mihitsy. Ary indrindra dia izao anie ilay Andriamanitra mahita ny miafina rehetra aza dino. Misy fomba fiteny mahazatra fandrentsika eto amin'ity fandarana ity manao hoe zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. Mahaiza misafidy. Ny viono tsy mikitrana irery ny fitentsika malagasy. Ankoatr'izay misy eny tokantrano ihany dia fantatra fa manana olana ara-pitiavana hitovo. Ary mety ho efa hatrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany mihitsy no nisiny izany ary tsy mbola nivaza ny olan'izany na dia efa manambady azy izy. Tsy manome tsiny ny vadiny tovo akory satria tsy fantatsika izay zava-misy mikasika an'izany ny fiainan'izy mivady any tokantrano any. Fa ny vahaolana andeha ho jerena. Ino no atao eo anatrehan'izay zavatra fantatsika fa mety mahatonga ny tovo miaina amin'ny fiainana takan'izany. Raha mbola mitoetra miaraka amintsika ray aman-dreny ao an-tokantrano ao ny ankizy dia aza atao tsirambinareo lafy ny ara-pitiavana io. Ny fandiniana natao dia nahitana fa tsy ampy na tsy misy intsony aza ny fifandraisana am-po eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo anivo ny tokantrano maro ankehitriny, na ny amin'ny tany an-dalam-pandrosoana na ny amin'ny tany mandroso. Ary tsy mijanona ao an-tokantrano ny taizana ny zanantsika fotsiny ny olana terak'izany fa tonga hatrany amin'ny tokantrano ahorony izy ireo rehefa manambady izy. Matetika dia izay nitaizana azy ihany no averiny ihany. Dia tonga amin'ilay teny vahiny hoe cercle vicieux, ny olana. Misy fiantraikany hatrany amin'ny fiangonana izany, misy fiantraikany any amin'ny firenena izany, ary misy fiantraikany fiarahamonina manontolo mihitsy. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Rehefa tsy eo io fitiavana io, rehefa tsy ampy io ao an-tokantrano ao, dia tsy maintsy mikaroka an'izany, tsy maintsy mikaroka an'izany any ivelany zanantsika. Ary moramora ny mikaroka an'izany amin'ny alalan'ireo teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao, ny Facebook sy ny sisa. Iarahantsika malala ny zava-misy, ny tsy fampiny serasera maharitra sy mampivelatra ho amin'ny tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, izany no zavatra misy. Satria efa samy mandeha samy mitady vokatry ny fitadiavana ho isika. Fitentsika matetika eto ny hoe lasa hotely fijerena televizion sy fatoriana sisa ny tokantrano. Ary raha manana fahafahana indray aza ilay fianakaviana dia samy maka ny toerany rehefa ao an-trano ao, satria efa samy manana ordinateur na telefona mifandray amin'ny internet ny tsirairay. Avy eo dia lasa samy matory dia samy mandeha amin'ny elehany indray ny maraina dia takizany foana. Potika ilay fifandraisana ao an-tokantrano.
eo anivony fianakaviana efa samy manana ny namany any velany daholo vokatry ny fahafahana mifandray amin'ny alalan'ireo media sosiala tahaka ny facebook sy ny sisa tsy misy mahafianakaviana azy tsony le fianakaviana tsy reny fitaovatserasera reny akory no ratsy fa tokony ararotsika ny fandrosoana eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia hampifandray ny fianakaviantsika fa tsy ampisaraka azy samy manao fikaroana tokana ny vahaolana mikasika an'izay ampitomboy ny fotoana iarahany fianakaviana miresaka mifanakalo-hevitra miaraka mitsangatsangana miaraka mivavaka miaraka manao fanatanjahantena fa tsy hanenenantsika ny fotoana izay lanitsika amin'izany mbe ny lesona azytsika raisina sy akana lesona avy amin'ny tantara iny vao nytapany voalohany moa izy iny fa voafetra ny fotoanantsika efa misy ho saintsaina sy andraisana fanapa-kevitra indray aloha izay rehetraresaka fo izay na ho antsika tanora na ho antsika ray aman-dreny fa nitorohevitra kely nefa manana ny lanjany eo amin'ny fiainantsika rehetra dia ity hamaranantsika azy rehefa mandray fanapa-kevitra re dia aza mangatakandro amin'ny fampiarana an'izany mandra-peony indray ary ry tanora zonao no misafidy izay tianao atao fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy vokatry ny safidy nataonao koa mahaiza misafidy izay no azona tolotra anao androany misy ho tsakotsakoana tsara izay nefa aloha ho toizantsika amin'ny manaraka ny resadresaka dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra fanjanonana totosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ry lasam ny sahana ny ara-teknika tompona andraikitra Elion Andremitanso tarika ambasadora andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey ny endrikany bikaso zay mambabo fotoko tena mami eoko no mitsiry ny fity andro hafa tena hafa eo aminy fiainana ka iriny zany mba aritra andro mikorana andro mpifalina andresena kivina halovozan-kely amakino zamahery antokiny any aorina ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko engane ka homendrika an'izany fiadanana izany ianao sy ny ankonanao ny tokantranonao mihitsy androansika dia hijery fizaran-dohateny kely anankiray manao hoe ny sain'i Kristy ny sain'i Kristy vavaka isika aloha
saotranao zay reo noho nanomezanao anay fotoana ahafahanay miona tahaka izao. Mamelà nefa ny eloka ianao satria hampanota tsy mendrika izay amin'irao fo sy antrao avelohany tsy fombiazanay zay rehetra fantatrao fa mety ahasoanay dia tanterao ka batao mihitsy ny tongotray ho eo amin'ny lalana tianao andehananay. Omeo anay mifananao masina mba mifananao no hampianatra anay ary mifananao ny anovanay hanana fonofo fa tsy fovato. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatan'izany. Amen. Ny sain'i Kristy. Indray andro i Mohamed Ali dia niresaka toy izao: zany mahery indrindra. Tamin'ny volana Aogositra 1327 enom-bolana talohany nandreseny tamin'ny fanitsanana maneran-tany amin'ny ady dotondro ho an'ny sokajy vaventy dia namoaka rapikopeo izy izay nampitondray ny lohateny hoe izany no mahery indrindra. Tsy salasalana fa mpanao fanatanjahantena manana ny maizy azy tokoa i Ali. Saingy tsy natao ohatra valaintahaka izy ho an'izay maniry hanana ny sain'i Kristy. Na dia nirehariary izy ka niteny hoe izao no mahery indrindra, dia ho an'ny mpianatra baiboly, ho an'ny tena kristianina, dia tsy izy no tokony ho falaintaka ho an'ireo izay tena maniry ny hanana ny sain'i Kristy. Tsy mba toy izany Jesosy zay tsy mba nanana ota velively na dia nalaimpana tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika ary io Jesosy Kristy io, dia tsy mba nanota izy. Eny fa na dia tamin'ny eritreritra indray mandeha monja aza tsy mba nanota izy. Na izany aza dia hoy ny Hebreo 5:15, Hebreo 5:15, nianatra fanarana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Io Jesosy io dia tena tonga lafatra teo amin'ny fileferana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ray. Tsy mba nirehare, tsy mba nizaozao tahaka antsika olombelona, tahaka ny Mohamed Ali. Tonga lafatra zany Jesosy Kristy zany, ary izy no ohatra azontsika laintaka. Tsy mba nisy mihitsy hoe fotoana izay nandavany tsy hilefitra tamin'izany sitrapon'Andriamanitra zany, na koa hoe ny salasala kely hoe ataoko ve sa tsy ho ataoko, ho arako ve sa tsy ho arako. Tsy mba tao amin'i Jesosy zany. Ary tsy salasalana moa fa tena tsy mora ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa dia izao, vitan'i Jesosy zany, tanteraka izy teo amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Zaseonao ihany koa dia tsara metoraka eo amin'i Jesosy rehefa hitanao hoe mafy ny ady. Mafy zany hoe manaraka an'Andriamanitra zany, satria Jesosy no azo alaintaka teo amin'izany fananana saina mandefitra, milefitra eo anoloan'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy no ohatra azontsika alaintaka fa tsy misy olombelona manana an'izany toetra zany afa-tsy Kristy irehariana. Ary eo no isariana antsika araka ny voalaza n'ilay andinitsoratra masina manao hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Filipianina 4:15, Filipianina 4:15. Andao anesika hamaky teny araka ny voalazan'ny Filipianina 4:15-19. Filipianina 4:15-19 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. I Jesosy ilay mitovy amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mihitsy
ilay mpamorona zao tontolo zao, ilay ny ankohofan'ny anjely tany an-danitra, de tsy ny tafino fotsiny fa tena tonga mpanompo mihitsy, mpanompo amin'ny fiteny grika hoe dolo, mpanompo andevo. Zany ny toerana nisy an' Jesosy raha tonga teto amin'ity tany ity izy, kanefa izy ilay tena Andriamanitra, ilay iankofana, ilay azo hivavahana, ary avy eo nanolotra ny ainy ho fanatitra noho ny otantsika. Any amin'ny boky hafa moa de ambaran'i Paoly fa tonga voaozina isolo antsika mihitsy i Jesosy Kristy. Azonao vakiana zany ao amin'ny Galatiana 4:7-10 ao amin'ny Baiboly TM. Galatiana 4:7-10 Baiboly TM. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. I Kristy dia nanavitra anay jiosy ho afaka amin'ny ozina tany sainy lalàna, fa nanjary ny arany ozina izy ho famonjena anay satria hoy ny soratra masina hoe voaozina izay rehetra mihantona amin'ny hazo. Azontsika an-tsaina ve fa ilay Andriamanitra mpamorona antsika mihitsy, ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo zao mihitsy, na ny hitanao masina ny tsy hitanao, no maty teo amin'ny hazojaliana mba ho mpanavitra antsika, ary noho ny am'izany no tsy maintsy natonga azy ho voaozina noho ny amintsika. Ahoana no ataontsika mba hatakarantsika nytiany zany ambara, ary mihoatra noho zany aza, ahoana no hataterahantsika izay asainy lahatsoratra ataontsika, de ny hoe hanana fahavononana neto tena, hafoy tena ho an'ny tompontsony hafa. Jesosy Kristy na de ny ankofan'ny anjely rehetra tany an-danitra aza no membonatra de nidina teto ambonin'ity tany ity ho lasa mpanompo, ho lasa andevo, de aveo voaozina noho ny amintsika maty teo ambony hazojaliana, de mba ho vitantsika ve no anaiky toy izay nataon'i Kristy tahaka an'izany. Izao no lazain'i Jesosy any amin'ny boky hafa ao amin'ny Baiboly. Matthieu 7:1-12. Matthieu 7:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa zay manandra tena no hahetry, ary zay manetry tena no hasandratra. Zany no maneho taratra amin'ny lafiny maro ny zavatra asain'i Paoly ataontsika koa ao amin'io Filipianina 2:5-7 zay avy no vakintsika io. Zany hoe raha atao amin'ny teny manaitra sy mazava kokoa zany de zao. Efa voalazan'i Paoly tao aloha momba ny tsy fanaovana na inona amin'ny tsy tokony ifampiandaniantsika. Zay zany no tiany ho lazaina eo amin'ny Filipianina 2:7. Asa raha tadidinao le resakitsika tany aloha, le hoe mifampiandany, zany hoe manasongadina, tia manasongadina ny tena, de tonga ny fikorotanana. Ahoana zany no tokony ataontsika eo anatrehan'izay efa nataon'i Kristy ho antsika, araka izay voalazan'ny Filipianina 2:5-7. Inona mivaly teny azo everina fa tena hoe mendrika asetry ny zavatra ataon'i Kristy ho antsika, akoatra ny fandohalena eo anatrehany sy ny fiderana azy. Nahoana no fahadisoana lehibe ny fiverina fa afaka manampy izay efa nataon'i Kristy ho antsika ny asa ataontsika. Teny hoentina saintsainana ihany zany. Hatreo indray ny fiarako aminao, ary mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'i YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR